Mbola ho ampitombonao aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Miaraba ny Frantsay sy ny firenena Frantsay manokana amin'ity andro fety pirenena Frantsay ity, ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo, anjaka mandrakariva ny fiadanany sy ny famondram-pondry. Anio ny lohahevitra diniantsika indray dia ny hoe fiantsoana manambara an'Andriamanitra. Antso na fiantsoana manambara an'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Eksodosy toko 7, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 440. Ilay fiantsoana manambara an'Andriamanitra. Manambara amintsika ny antsoana any Mosesy hitondra ny vahoaka Israely hivoaka tamin'ny fahababoana tamin'ny fanandevozana tany Egypta fahizay. Nantsoan'Andriamanitra avy tany ampiandrasana ondry i Mosesy ny androndro tany a Midiana, dia indro nisehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay roimeny ny rehatra afo, ary tamin'izany no niantsoan'Andriamanitra azy manao hoe avy ankehitriny ianao iraiko. Maniraka any Mosesy anafaka ny olon'ny tany Egypta Andriamanitra. Rehefa nandre zany iraka izany Mosesy, dia be fanahina tao anatin'ny tao, nametra-panontaniana maro tamin'Andriamanitra ny amin'ny izay fomba tanterahany zany. Ho valiteniny Mosesy, dia nasehon'Andriamanitra taminy fa iraka mitondra fanafahana izy, iraka maneho an'Andriamanitra. Zany hoe lay Andriamanitra zay naniraka azy no manafaka ny vahoaka any amin'ny fahababoana, any amin'ny fanandevozana tany Egypta. Hitantsika eto fa Andriamanitra manambara tena Andriamanitra, ambaran'Andriamanitra mazava ny momba ny tenany. Hitantsika miverimberina eto mihitsy ny teny hoe izaho, ny izaon'Andriamanitra, dia ilay izao mitondra fanafahana ho amin'ny vahoakany. Lay izaon'Andriamanitra dia ilay mahatsapa sy mahalala ny ngidin'ny fiainan'ny vahoakany, mahita, mandre, mahatsapa, ary toa miatra amin'ny tenany izy Andriamanitra mihitsy, izay miatra amin'reto vahoakany reto. Dia indro idiny izy andray andraikitra izy, anafaka izy, ka ny heriny manontolo asehony tamin'ny Mosesy sy ampitondrainy amin'ny Mosesy mba hitondra fanafahana ho an'ny olona. Eto zany Andriamanitra dia miteny amin'izay manao hoe izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay no hanafaka ny vahoaka tao Egypta. Ny maha izy azy an'Andriamanitra manontolo mihitsy no hanafaka ny olona, ary io maha izy azy an'Andriamanitra koa no miantso sy maniraka any Mosesy, ka hitenenany ao amin'ny andininy 440 tapany farany manao hoe izao zay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Riavako malala ao amin'ny Tompo, misy hafatra maro be raisintsika avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ao aloha voalohany hafatra ho an'izay rehetra mampiasa olona, ho an'ny mpampiasa rehetra, na orinasa, société, na organisme, na association, na olon-tsotra, eny na ianao izay mampiasa ny olona ao atokantraninao ary. Zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe
efa reko ny fitarainany noho ny ataony mpampiasa azy. Hitan'Andriamanitra sy fantatr'Andriamanitra amin'ny atsipiriany ny fomba fitantananao, ny piasanao, ny fomba hitiretenao izay olona miasa ao aminao. Tsaroa fa izay ataonao amin'ireny dia miatra amin'Andriamanitra. Efatra faharoa, ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra, ho an'izay rehetra nantsoan'Andriamanitra, Andriamanitra miaina, Andriamanitra mahita, Andriamanitra mahatsapa ny ngidin'ny fiainana izay zakainao izy. Ka indro izy miteny hoe idinao izao amonjy azy. Mahareta riavako, mahandrasa riavako, fa ho avy Andriamanitra hanafaka anao. Ary farany, ho an'izay rehetra iraka Andriamanitra, ho an'izay rehetra antsoan'Andriamanitra, esoro ny fisalasalana, esoro ny tahotra, esoro ny fanahina, fa ilay Andriamanitra amin'ny heriny manontolo no momba anao. Tahaka an'izay nombana Mosesy, nombana anao koa. Ny fampanantenana nomeny amin'ny Mosesy no ampanantenany anao koa. Eny, ny maha izy azy an'Andriamanitra izay tao amin'ny Mosesy no anirahany anao koa. Mandehana ary, ry iraka manambara an'Andriamanitra, ry voantso mitondra ny anaran'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, endre zany fitantananao mahagaga, ny fitondranao soa, ny sandrinao tsy to sy ny tananao mahery no nanafahanao ny zanak'Israely tany Egipta fa izay. Ary ny maha izy azy anao Andriamanitra manontolo no nombanao ny mpanomponao. Mahatoky ny fitondranao zahay ary tsapanay fa miaraka aminao tsy mananay ahy. Dia indro ary Tompo, amakivaky ny fiainanay indray izahay, amakivaky ny lalanay indray izahay, dia mametraka izany eo ambany fahasoavanao. Tahio manokana ireo izay mpiasa rehetra tsy misitraka amin'izony, ireo miasa mafy sy ampahoriana noho ny fampahoriany ny mpampiasa azy. Andriamanitra, mivavaka manokana izahay mba homeo ny fanafahana aminao ireny izy ireny. Fa mivavaka ihany koa izahay ho amin'ny mpitoro filazany tsara rehetra, ireo rehetra mbola misalasala, ireo rehetra manatahotra, ireo izay manana fanahina, meo azy mitoky avy aminao tahaka ny nanomezanao toky an'i Mosesy fa izay. Eny amin'ity andro fankalazana ny fetim-pirenena frantsay ity, mahatsiaro mitondram-bavaka manokana izahay ho an'ny vahoaka frantsay, ho an'ny tany frantsay, ho an'ny firenena frantsay. Tompo hiazona mandrakariva ny finoana izay efa nananana izy, ary tsy hemotra amin'izany, izany no angatanay amin'ny anaranao Jesosy. Fa tahio koa ny fampandrosoana ny maha-olona rehetra sy ny olona manontolo ao aminy. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.